Lafim-baovao hafa kosa indray mahatsapa ny vivim-pamafa tsy mahazo toerana eo amin'ny fandraharana eto an-toerana ny vita malagasy nandroso sosokevitra amin'ny fitoban'ny entana afarana avy any ivelany ary izy ireo indrindra amin'ny fanandratana indray ny vita malagasy. Manimba ny ampiarian'ireo mpandraharaha malagasy ny tsy fanomezan-danja amin'ny vita malagasy. Malalaka loatra ny fanafarana ireo entana avy any ivelany eo amin'ny aba sy hetra, mahatonga ny mpandraharaha malagasy latsaka ankaterina eo amin'ny fifaninanana. Nisy ny fangatahana izay nataon'izy ireo ametrahana ny droit d'accise ho an'ireo entana afarana avy any ivelany. Ilaina ihany koa ny firaisan-kina hivoizana ny fandraharana eto amintsika amin'ny alalan'ny patriotisme économique. Izay no fanehoan-kevitra nentin'ny filohan'ny fivim-pamaha androany nandritra ny fotoana izay niaonan'ireo mpandraharaha mivondrona ao anatin'ny fivim-pamaha tetsy amin'ny Carlton Nanosy Anotolakandro. Pandraharaha tena mizaly tokotra izao na be dia be ny vokatra avy any ivelany mety eto Madagasikara ary izahay zany tena misaidivanay. Indrindra zay dia nakatako izahay tamin'ny loi de finance 2016 mba ampiakarina misy zany droit d'accise ho an'ny produits importés na première nécessité na inona mba ampiakarina fa maty misy ny orinasa malagasy eto dia zay mahatonga hoe antso nenay dia hoe tsara ho antsika malagasy miray hina daholo tsy voatery hoe mpandraharaha fotsiny na ny mpanjifa zany na mpiara-monina antoka na izy na ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mba antso le izy hoe ado hiara-iasa atsika ampandroso ty firenena ty Madagasikara ty nefa raha ty ampandroso Madagasikara atsika tsy maintsy manjifa ny vita malagasy na hita toerana zany na manondra ny lehibe samy lehibe zay zavatra zay ka za tena antso lehibe zay zavatra zay le hoe patriotisme économique fa tsy vita resaka fotsiny io izay le hoe firaikan-karena mifototra amin'ny fitsavana tanindrazana. Tokony isy ny fanamafisana eny amin'ny aba-tseranana amin'ny fampidirana ireo entana avy any ivelany izay any manimba ny vokatra malagasy. Tsy misy kosa ny famokarana avy amintsika malagasy nefa iankinan'ny toe-karena sy ny fampandrosoana ny herin'ny famokarana izay. Betsaka ireo akora eto amintsika azo trandrahina tsara. Eo ihany koa ny zeti-bolam-panjakana 12 izay tsy mitombina fa mitovy avokoa ny abaloha an'ireo entana izay afarana avy any ivelany sy ireo vokatra eto an-toerana. Tao anatin'izay ny fampiarana ny droit d'accise amin'ny tentina 100%. Tamin'ny loi de finance aloha dia hitanao ihany na les boissons reny na porter reny mangataka zay manina tsy ampiakarina bebe kokoa. Misy zany taxe tsy sady kokoa tena tany misy fa misy zao taxe mitovy na boisson vita eto Madagasikara na boisson importée mitovy ny taxe manina mitovy manina tsy importé balato jereo moa la réunion zao la réunion dia misy taxe spéciale misy amin'ny entana avy any ivelany zao mametraka taxe inona mampatahotra antsika manao zay tsika mitady vola maninona tsy nividin'ny entana avy any ivelany taxina bebe kokoa. Mifanohitra tanteraka amin'ny tokony ho izy anefa raha ny zava-mitranga ankehitriny. Tao aoriany tatra izay nataon'ny aba-tseranana mahakasika ny teti-bolam-panjakana 14 efa misy ny fifanarahana APEI izay nidirantsika malagasy efa vita soni tamin'ny andron'ny tetezamita izay manafoana sy nampiena aba maromaro ary vinavinaina ao aorian'ny 10 taona fa ho foana ny aba ho an'ny fifanakalozana eo amin'ny Madagasikara sy ny faritra iadidiny Europe izay votoatin'ny APEI. Lazaina kosa nefa fa tokony ifaninana ny mpandraharaha malagasy tsy manara-drarina nefa ny zava-misy. Ohatra tao anatin'ny fifanarahana APEI ny friperie izay aotra isan-jato ny aba nanomboka ny volana janoary 14 teo. Tokony asiana jery ny fandraharana malagasy satria andro iankinan'ny toe-karena. Zany anisany zavatra divana antsoro ny zavatra reny friperie manimba ny tsena eto manimba ny tsena ny industrie malagasy friperie sakafo avy any ivelany zany daholo zao manimba antsika rehetra zay zavatra zay ameko ohatra kely fotsiny areo zao mamitsehatra ny fambolena misy zao manao varmeny eto Madagasikara orinasa amerikana manondra ny États-Unis nefa vita eto Madagasikara ny varmena any Ambatondrazaka dia manondra le vary any ivelany tsika ndray manafatra vary avy any ivelany fa ratsy moa any Malagasy maninona sy zavatra zay tsy mba jerevantsika daholo na nareo mpanao gazety tsika rehetra tova miara-miasa izy tsika rehetra mba manentana ny olona amizay hoe andao tsika hiara-iasa amizay andao tsika mokatra vita malagasy amizay. Manao antso avy ireo mpandraharaha malagasy manoloana ny tokony hiarovana ny vokatra malagasy. Azo atao tsara ny mampiroborobo ny toe-karena amin'ny alalan'ny vokatra eto an-toerana. Hatreto aloha dia tsy misy ny fanantenana ampivoatra ny toe-karena na koa ny taux de croissance. Latsaka ankanterena avokoa ny mpandraharaha malagasy izay miady irery. Ny vahoaka ihany koa sahirana tsy eritreritra ny hanjifa ny vokatra malagasy rehefa mitobaka ireo vokatra hafa avy any ivelany izay mora kokoa noho ny fahalalà nomeny fanjakana azy ireo.